Zavatra tiako resahana mahakasika ny fikambanana TVMA izay nikarakara conférence d'emploi tamin'ny 15 décembre lasa teo atao amin'ny espace Kalim izay itondrako fisaorana ny vahoaka marobe izay tonga nanatrika an'izany conférence zany satria izay andinihana manokana ny karazana hevitra ny momba ny tsy fisina asa sy ny andinihana manokana ny hoe amin'ny fomba hoana ny ampananana asa amin'ny tanora izay tsy anasa mitovy aminay ka izahay dia nanao izay conférence izay ary dia nahitam-bokatra moa izay satria ny fikambanana TVMA araka ny teny hoe fanantenany malagasy dia avy hatrany action ary matoa nanao an'ilay conférence tsy ohatra ny ansasany hoe manao conférence dia tsy hita hoe atao aiza ilay tanora rehefa avy eo fa avy hatrany dia misy ny recrutement 400-600 personnes izay ho ampidirina hiasa anatina orinasa anankiray izay tsy ho teneniko ny anarana fa tsy hoatsy tsy maintsy hoeniny ny vahoaka malagasy iray manontolo fa pour commencement dia eto Antananarivo renivohitra ny élaborena an'izay orinasa zay orinasa efa mipetraka ilay izy fa amin'ny personnel sisa dia izay ho raisina zay izy ireo amin'ny anareo ka ny CV rehetrarehetra izay efa voaray aty minoa ianareo izay tonga atao rehetrarehetra dia tsy maintsy voaray avokoa na diplômé anao na tsy diplômé satria amin'izay fotoan'izay rehefa tonga ny entretien ho antaniny ianao hoe inona lay tena tianao atao anatin'ity orinasa ity dia amin'izay ny amaritana ny fomba rehetrarehetra ampidirana anao fa aza manafa tsy maintsy tafiditra avokoa ianareo rehetrarehetra izay nanatrika ny conférence ary tsy maintsy hisy indray ny conférence izay mbola ho ataontsika ahafahana manao indray mandeha hoe zao ny fomba hanaovantsika rehetrarehetra ny fomba fiasana na ny fomba atao rehetrarehetra mahakasika an'izay recrutement zay eto zahay ho an'izay te hiditra ao anatin'ny membre mandray zahay ary tsy manidy trano ary tsy manavakavaka fa tsy mialan-jafa ny fikambanana tsisy politika tsisy couleur politika fa ny couleur politika dia niady amin'ny tsy fisinasa eto Madagasikara surtout ho an'ny tanora ary ny tanjony fikambanana isensibiliser an'ireo tanora mba ho toe-tsaina entreprenariat isensibiliser ihany koa ny malagasy mba hifanampy fa tsy iononona amin'ny zavatra ananan'irery ihany izay ny tena tanjony fikambanana ary eto izay dia didinay ny mitady partenariat ahafahana miresoudre na ahafahana mametraka izay tany manena izay tany tsy fisinasa eto Madagasikara izay na tanjo de chômage. Raha jerena moa zany eo amin'ny jerevanao fotsiny zany eo amin'ny 600,000 eo zany ohatrany hoe tsy anasa tanora ezahana zany mba anaikaikaiky ny isan'ireo ny anenan'izay zany hoe na tsy hiaina 100% fa farafaratiny mba miaina à 50 na à 70% zany an'ireo olona tsy anasa ireo ny tanjony fikambanana. Firy le CV voaray? Ny CV voaray zany zao amin'izao miteny zao dia 400 plus akoatra ny reo efa nalefa aty amin'ny mailaka izay mailaka ny fikambanana TVMA dia hodinihana parka ny CV anareo dia iny ho plasena ny fomba rehetrarehetra hijerevana ny recrutement mahakasika an'izay fampidirana miasa anatin'ny sehatra ny fandraharana izay.